tontolon'ny tantara manolotra ho anao tantara nosoratany Axel olalaoviny Rakoto Faly Sinez miaraka amin'ny mirana Madagasikara Antsaravaka ary ny Ravo nandray feo afatra Andrinarivo nandrindra ny lafin'ny teknika Dida Montero mpanatotosy Jiad Zay indray anao Louise isaky mba mihera-iaraka amin'ny namana io zanako io dia ataonao ankety be ohatr'ireny any amin'ny komisaria reny foanako hita ho ary dada za kosa aloha tsy maintsy mahalala tsara izay alehanjanako raha figa eny ary ilaiko fantatra amin'ny atsipriany izay alehany fa tsy misy mivoaboaka fahatany izany eto kefa hoe mba hiaraka amin'ny namako hitsangatsangana ho azy fa nino koa izany namandry izy Julio rery neny a iza tsara hoe riantso Julio iza kosa izany le mpiray kilasy aminay iny le niaraka tamin'ny renanao exercice taty an-trano tamin'ny sabotsy hariva teo ay moka iny zazalalava sangy iny tonga dia tsy avy hatrano ny valiny ohatray fa ho anao kosa raha matoa ka isaky nentin'ny namany andendevy any zanako vavy tokana io dia hoe ikenao foana ka maninone fa dia tsy mananjomba hiala voly sy tsangatsangana mihitsy izy zany ka lehilahy angeny araka amin'ny any fa tsy vehivavy ka tsy zarera angeny araka amindrineny fa miray koa ay kosa ka ina nefa norana amin'izany fa mandehana rery antso fa mandehana zany zanako zany misaotra dada tiako be nge daty dray oka aloha fa aza dia mibitabitaka amboalohany eo ndry raha matotiako fa misy inandray enao kosa aloha izy dia efa tena sarotony loatra ka lazao amiko aloha ny antony hitsangatsangananareo izay alehanareo ka mba te sotrary Julio sy Mireille neny satria maninona za foana no manorandro zareo rehefa misy tiany amin'ny matematika sy fizikako sady hitaneny ihany angery zareo tonga hatraty an-trano ireny fa alery ary izy dafa nahazonao tsara tamin'ny fanadinana 3 volana voalohany teoko zany ve anaka endry data nahazo moyenne daholo ry zareo tamin'ny fizarana bulletin sady vakansa ny krismasy taom-baovao angetsika zao dia mba te hitondra hitsangatsangana ho saorany ahondry zareo ka aiza aloha zany ty alehanareo any Andolobe ry neny ahoana tsara any Andolobe hoe riantso eno fa ina aloha mahatoetra tampoka neny amin'izany efa hitako Andolobe ary toerana tena tsy azo azoko mangina loatra sady be ala akoatran'izany dia efa nandrenesako fahaverezan'olona tamin'ny 5 taona lasa fa hono raha matoty toerana be lolo sa matotoa nga izy zany to mety ho izany tokoa matoa efa nisy olona very tsy tapopoka tany sady vehivavy hono izy zany kanefa hono be lolomboninkazo be Andolobe azy io Julioko ay ve avy aloha ny zanako mba hitsangatsangana raha matoty fa ilainy amin'ny fanomanana baka koa ny fialam-boly sy mifakandrivotra tamorainao fotsiny nge izy zany raha fidy tamoraina hoana raha izy zao riantso asa vimakatireo namanao reo manazava tsara ny fitsangatsangananareo dia mahazo mandeha anao zay aloha fa miandry any mararany amin'ny hopitaly araka ny tenin'ny antso tamiko moa dia nakaty fa hoe tia resaka aminay ho nareo tompoko zany tokoa ka mila miresaka aminareo ny namany zay ry tovolahy afa hono ianao moa zany no Julio eny tompoko ary aizy miray no ianao rery nakaty miala tsy indrindra hono fa tsy maintsy miara-nitsena amin'ny mamana izy dia tsy afaka nakatiako eny tsy maninona zany saingy zao ry tovolahy eny tompoko mba tiany hoe fantatra kosa neny hoe momba n'izany fitsangatsanganana itondranareo any antso zany nareo teoday any ve no hiaraka sa mbola misy namanareo hafa ay ve zay teloday ihany nandreka zany hoe mba fisaorana sy miray any antso ange nitondrany azy hitsangatsangany no izy manoro betsaka anay tamin'ny fianarana mazava ny amin'izay fa any Andolobe hoe nitoerana lehanareo eny tompoko any mantsy nitanay sy miray fa tsara sady akaky efa nitsangatsangana tamin'ny mantsy zay niaraka tamin'ny namanay tamin'ny herintaona fa ahoana moa no ilazany se hoe any tsara ohatra ny hafahafa ihany manko le anarana hoe Andolobe tsy vitan'ny hafahafa fa mampatahotra mihitsy ka toerana efa hitako tsara ny ary efa nahare olona tsy hitapopoka tany tamin'ny 5 taona lasa marina aloha fa efa nisy olona tsy hitapopoka tany satria hiditra atao amin'le ala misy soratra hoe tsy azo idirana
Zay nefa tsy hiditra ao amin'ny alan'Andolobe fa hoeny amin'ny aloha sa feno voninkazo ty falehan'ny mpitsangatsangana. Fa feno voninkazo ty tokoa angazy zany toeran'izany se zany indrindra tompoko. Misy ahy maitso sy voninkazo ty isan-karazany mahafinaritra ary lolo-boninkazo betsaka anie. Zay no mahandolobe an'Andolobe nge. Dia misy ireny rankily zakio mandalo amin'le toerana ka tena mahafinaritra mihitsy. Kanto iriny filazany serika zany tena kanto ka andrasonge. Ty amin'ny telefoniko ty zao no sarin'le toerana nalehanay tany tamin'ny heritaona raha ijerinareo, ary mbola io ihany no alehanay raha hoe andeha raha fakapitso. Marina aloha fa misy an'io toerana io any e. Ary manantena fa tsy andeha toerakafa akoatran'io amin'ny sary io nareo a. Tady toerakafa izandray moa zay mamany antso a. Dia aza miandry ariva be koa vao mody sao dia tsy ahita taxi brosodiny eo. Aza manana reo fa io fiaranetiko nakaty aminareo nge no andehanana ihany e. Manahirana mantsy le mbola hitady taxi brosy rehefa mody. Ona aloha tovolahy. Eny tompoko. Manana fahazon-dalana hitondra fiara zany ianao io, ary ara-dalana ihany koa ve ny taratasin'ny fiaranao io. Tsy misy atahorana indray amin'izay tompoko. Sady bedy mibapa aza raha tsy mitandrina fa aza raha ty moa fiara entikiko. Eny ary fa dia matoky anao zany zay ry Gilio a. Mbola tsy ampy taona mantsy anto zanakay fa vao 17 taona monja ka mahasarotiny anay mihitsy. Fa noho ianao efa mba lehibe sy matotra sady miray kilasy aminy dia matoky anao zany zay. Fa 4 taona tokoa moa izy io raha tsy mahadiso ka. Angaha tsy mahamenatra fa efa araiky amin'ny 20 taona zao tompoko. Inona mahamenatra amin'izany e? Ka efindrona nalabaka fa mbola tsy afaka ihany ka. Fa soa ihany aloha fa nisy any antso zanakareo mba mahazoto manampy anay namany amin'ny taranja siantifika. Tena maingy ny zanakareo iny e. Zao tovolahy. Eny tompoko. Aza atao mahamenatra mihitsy ny tsy fahafahampanadinana. Afa-dio fanoto zany. Efa niainako zany hoe namerina kilasy zany fony za mpianatra ho dokotera, saingy nikiry hatramin'ny farany ary dokotera mpandrindra ankehitriny. Zany? Dia misaotra betsaka amin'ny anatra nomenao ary dadany antso. Eny e. Ny afatro kosa dia izao e. Marina fa mila miaina amin'ny fiainanareo tanora nareo, saingy mba asio fetra ihany ny rendrarendra. Ary mivavafa mandalona eny eto an-tany e. Mba be moralina koa reto bofo sy baina ny antso eto ka. Inona koa ny asako saina amin'izany fa efa azoko aloha ny zana manomboko zao. Maninona tsara hoe Julio? Ka zany kosikondry zany e. Zay no izy riantso a. Tonga dia mandeha ontsika fa mbola andalo any amin'ny mpanjaitra vetivety Chimiray. Dia taxi brosy nandehanany manaraka antsika. Ka zay mihitsy raha zany kozindra Miray tamiko a. Mba mahakamo koa zany ataondry Miray zany ka. Efa mifanarahana vela nga fa hiaraka dia mahita an'izay hoany amin'izany mpanjaitra izany indray. Ka tsy sitrapony kosa nge zany e. Le mpanjaitra ny zareo mihitsy nanafatra azy mba hanohatra an'izany akan'izany hoentina amin'ny réveillonko. Tena iaingo be zany izy amin'ny réveillonko. Fa mbola lavitra ve aloha sa efa akaiky le toerana alehantsika e. Kalmy ndry piso efa tsy kalmy ndry piso a. Efa miditra n'Andolobe tsika izao. Atso atsika mivily dia tonga. Ary tena madio. Atsy aloha atsika mivily dia tonga. Ary tena madio rivotra kosa ty a. Sady tsy riva izany loha safy amin'ny voninkazo izany izao. Izy mihitsy fa angatsika eny mandeha. Fa hoana? Mbola misy toerana milay be io atselo-kely atsy. Andraso fahiditra any tsika izao fa misy lalan-tany tafiditra mivamomany. Misy soratra hoe tsy azo idirana nge io e. Sao dia mahita lozany anaty ala any Julio a. Zary mbe zany fampiasorana fotsiny mba hanakanana ny olona tsy hiditra any. Toerana milay be manko no avoan'ny ala fa ho hitandreo kely nefa tonga any. Misy tompony ange zany ty ala ty e. Ary raha tratra minidikiditra atsika dia ahoana? Inona raha mahatahatra an'ity amin'izany? Any amin'ny vilona ny tompony. Tsy atiry zareo raha tsy hoe amin'ny fotoana mpisangatsanganana tahaka ny hoe lundi de Pâques na hoe lundi de Pentecôte. Zany mbola tsy nahita ala zava-maniry maitso tahaka izao kosa aloha e. Tena mahafinaritra mihitsiny. Ahoana milay be e. Alora ngahy tonga janona ny daba dia ndao ny raha ikobo any voan'ny ala eo. Sao dia misy biby na zavatra fatahorana aloha ato anaty ala ato e. Voatamin'ny herintaona ny nandeha taty. Fa paradisa mandamina be nge eo e. Sahoana aloha fahitandrian'izao toeran'izao. Tena milay a. Oay e. Toa misy ahitra maitso azy hipetrapetrahana. Dia misy voankazo manodidina azy. Goavy dia manga, dia letsia, ary mbola misy papay sy akondro. Sady efa mamoa be daholo
azo akana ve reny Julio? Problème zany aky azo akana tsara sa tsy alany firy ngendry e. Ohatra ny hoe misy tanàna atao voan'ny alato nefa tsy misy trano akory. Ka natao amin'ny tokony hitsangatsanganana fotsiny ngamba ity toerana ity koa. Mety ho izany tokoa ngamba saingy ohatra maloka be tampoka ho azy any andro izany. Tsy problème fa avy mipetrapetraka aloha e. Ry fa inona mahavariana andrio e? Fa ty andro mandrahona be tiako. Ohatra ny ho avy ny orana nefa voa amin'ny folo mara eo izao. Vonina mpahavaratra fotsiny fa mipetraha aloha. Avy eo tsika maka voankazo. Tena manja ary leviko rangaha ty sipo ty. Aleo rangaha gosiko amin'ny fitiavako azy fa tsy azo tsony. Ary inona hoany andinianao anahy e? Ka satroky foana andinika indrindra izo. Fa za zao maninona. Tena zao ny gosiko indray e. Tsy afiniko fa tena lovy amindrihaka iza. Ary fatry ny ela mipolitika tamindray. Maninona tsara hoe Julio? Zany hoa tena reveko ndray ka mba ekeo rangaha amin'ny fitiavako indray. Azo sakambinao aloha zaka. Marty. Sady za tsy avelan'ny dada sy nenanao fitiavana zany raha tsy afaka baka sy feno taona hony. Fangaha kosa indrindra rangaha ikozy amin'ny zaro mifankatiavatsika e. Efa amy tena potika amindray ho amin'ny bandy. Ka mbola tsy afaka isaina an'izany ah Julio ah. Ary esoro ny tananao. Ka miredareda loatra atao anaty nge fitiavako indray. Ao mora angafa izy. Amizay. Tsy nakaty mihitsy ara napoziko tolotolominao ohatr' izao ka. Ka zahilika ara ny tanako e. Zay ary ny ianao fa ho avy ny orana. Nefa miray mbola tsy tonga hatramin'izao. Tsy mivaky loha amin'izany fa tsika roa no mety. Dia avy aloha mety ndriky izy iry. Oay, tena nisy tseratra be sady avy tampoka ny orana. Andao hialaka anaty fiaranao aloha ka. Vao mainka mety amiko fa andao hoe hialako anaty vamary. Mba andraso ah Julio fa za ilozana. Dahery fa mandeha miady anahy e. Enao indray ry andro dia tsy maintsy vitako matavy ao anaty vamo aloha any. Spidapita rehefa tongotsika e. Nefa oay le ty e. Fanakaiza ny vamo manetiko teo. Nakaiza tokoa ny tomobila nentinao teo to tsy eto soa. Nefa nge dia teto mihitsy nametrahako azy sady aktiveny anty volona aminy e. Tsy nisy feona fanairana naneny kory nefa raha mandeha ny anty volona amin'ny fiaranao ko. Tena mahagaga mihitsy zao a. Tena izy raha naka mivamomako tety le aza. Fa inona ary ny dikan'izao? Ny orana avy tampoka. Ny tomobila nentinao nanjavona. Tena zay vao tena matin-drabaina raha vao tsika iny. Bokozy tena tsy misy fika tsy maintsy tadiaviko ny vamo iny andro andraso ao Julio fa zilozanao rehetra. Spidapida ndray raha nanty akaroko azy fa tena grave be ty e. Tena zao mihitsy ilay sy tiako rafidy a. Efa amin'ny 7 arivo zao mbola tsy miditra trano ihany ny zanakao. Ty orana amin'ny kizy ty koa no tena manamotsotraka ko. Aiza azy ny zazy iny e. Za aloha dia tsy miala amin'ny Julio iny raha maninona any antso. Mangina aloha ianao e. Tena tsy naposiko ny ohatran'izao mihitsy ny kizy reny matoty a. Nitondra telefona moa antso sa ahoana e. Da ho ena misaraka amin'izany e. Ka andrasana aloha antsoko. Otray marina. Tsy mandeha nge zany telefona zany e. Zany ve? Tsy mandeha mihitsy fa maty angamba nany amin'ny toerana tsy misy réseau zareko. Inona moa ny antony amin'ny telefona fa mety mbola lavitra andreny vohatra angamba izy ka. Asako. Aza hitako iarandozany andolo be andry ny ankizy reny ranga ty a. Tsy te andre loza amin'izao farantozy fa marina o. Inona koa ary ty lazainao Louise a. Aza miantso loza anjanako eo ianao a. Zanako ve dia etsoko loza rafidy a. Zanako rery koa nge iny e. Ka ianao miteniteny an'izany loza farany taona zany ka. Sanatiako rery anga. Eny nefa tsy manimitsy ianao ihany aloha e. Fa ahoana? Iza ny mahalala raha maty any akodaodany ny fiaran'ny zareo ka ohatra. Zanany koa ngeny andiko e. Mety ho familiana fiara ihany no ain'izy ireo fa tsy hitan'izay atao rehefa misy olana motera. Ka inona reny ataontsika raha fity fa tena niandro koa moa ty alina. Ahoana izany? Iandro tsy azo telefona. Ka izao e. Andefa azo SMS izy aloha so mba voarainy rehefa mandeha ny telefona niko. Zay fotsiny ve? Ary raha sanatria moa ka very tsy any amin'ny any ny telefona dia ahoana? Dia tady atsika. Profil. Amelona fiara zao ankehitriny zao raha matoty dia miainga tsika. Andeha ho aiza ranga. Ho any Andolobe Louise ainao ty koa ahoana? Alina be zao no andeha ho any Andolobe. Ka iandro fotsiny eto ve iandro eto fotsiny. Tsy hay raha mila vonjy sy miandry antsika ny andalanandro zareo. Sa tsy tadidinao lalana makany e. Ianao mantsy milaza fa efa nahitan'izany Andolobe zany a. Eny e, tadididiko ihany aloha le lalana makany e. Ora matoty a. Tadidinao ihany ve sa tena tadidinao e? Tadidiko re raha fity fa sady masika koa eo ianao. Ka atao zay tokony atao dia miomana fa moka fiara e. Zay fa lasa. Andriamanitro. Fa tsy nizofy sy aroko firesesana izay fa oro ny fanahiko e. Ary tsy zanako ihany fa reo nama miaraka amiko.
amin'ny anaran'i Kristy zanakao mangatahako an'izany. Amen. le tena tsokobo misy verangale vamomanetiko ady fisitsika izay nihodikodina tato anaty ala tato foana fa nisy nangalatra angamba Julio tena isy azy aloha ny ampezerandravahina raha vao tonga any ambovo any tena mariny sady mahagaga koa nge dia tsy tonga mihitsy miray nefa nilazainao fa handalo vitivity any amin'ny mpanjaitra dia akaty za koa mba hagaga amin'ny raha miray rentso sa tsy hitany ty toerany ty aiza toerany efa kobony ty ary efa pakatinga izy dia inona ny atao andeha tongotra hody ve nefa ny andro efa alina be ny lalana koa mbola misy 30 kilometatra eo vao tonga n'Antananarivo tsy misy fikaky izany voatery tsy maintsy matory ato anaty ala tsika dia maraina mitady fikahodiana sady ato koa tsy misy réseau akory mba hiatsoka ny dada sy ny ankantsika ty amin'ny fiarany tena bolema be koa ny tiako inona moa zany fa dia atao solona lampo dia posy fotsiny sisa ny fononako reraka sady nona be mihitsy azany Julio ka rerery fa hatraty io nefa ngenykalinetsika dia any anatin'ny vamomatsitapopoka iny mangovotry ny anoanana sady mangatsika no le orambe oatoko rangano zonko ty raha otra amin'ny frizy ndeny sangitiko nge lenan'ny oranako oko zao Julio raha misy zavatra azoanina fotsiny dia tsy mangatsika tsony angamba hoay le ty mahita fikaran'olona ino ndo hiverina atsy amin'le toerana misy voankazo ny tokoa ay moa misy voankazo azo hohaninao fa ndao ainga anazy andao ary ny fitiavako nyty sipty any ranganona tonga an'izao efindroany tonga sy patato amin'ty aly ty fa mbola tsy misy ohatran'izao mihitsy tsy amelako kosa aloha raha tsy za misy misaka raha ny avirjinao amin'ty aly ty ratso misy GPS koa ny vamomanetiny ka tsy maintsy koboko foana iny raha dinona way ino ry alory Julio inona ty zany io ry ohatra mifotsifotsy anaty bozakry ay le dia inona tokoa ile aza tarafy tsara ny fonina andreo marina tsy olona mitsotro laky bozaka andao ny bokony iny andraso matahotra ka inona reo anaty bozaka io marina tsy olona izy zany way toa miray ay le ty tena miray tokoa ty loza inona re ty Andriamanitra efa maty sady mampatahotra be ny endriny mangana ny vatany mivandravandra masina mipotsaka ny lelany sy tantoko ka ndresy fa tena maty izy akia fa inona ny dikan'izao ny tobilanao tsy metika fa mifaty miraindray ny hita tena tsy arako mihitsy koa ny rangazo revo zao fa za koa ny arambagaga efa nitonga nitady atsika tatra angambo izy zay nisy namoana ndray kely miray maty tokoa matsindria way misy alkamety be zay raha toy Julio eno na za koa izy nge fa nakobo ao le alika mainty toy nytandrinan'olona ny serana atsika tony fa olona vinsa iny asa fa alika serana fotsiny nefa dia tsy hita tsony na misy tarabolana natao tsy hita tsony misy tanana mangatsika be misafo ny tariako iatso zany ve sady misy fomipitsipitsy any anarako tsy renao ve andao ihany leto fa matahotra ka sady misy zavatra fahafa mihitsy ato anaty alato ary tsy nisy nininona fa tsy bozaka fotsiny aty andohasa ty na matotia efa minitra maro zay nivezivezentsika taty fa tsy misy na dia tamingan'olona ray aza tena tsy hita ny zanako raha fidy aiza ray anao ry antso ary sao dia tsy tia kosa ary le toerana nalehandry zareo kosa tia mihitsy oa le toerana naseho an Julio tamin'ny sary tamin'ny telefôny ragatya jereo fa itsy ambany ito zao le rendrano kely mandalo eny marina aloha zany ary sao dia mba nylalo rano taty raha zareo dia natelio rano io sanatria fa mety renirano lalina ngeo raha matoty fa tsy fo mainka beloza raha maty andrano ao ny zanako iantso sy mangina aloha no izy aleo aloha tarafiko tsara amin'ity torse ty hoe raha sanatria ka misy fatimitsingevany eo ambony eo jereo fa tsy misy nininina mihitsy ka tena valaka siketraka raha fidy zao aloha ny zava-dehibe aloha dia mbola velonaina ny zanatsika matoa tsy misy fatitatsika hatramin'izao ka mety hoe aiza ary zareo nefa ny lazainy fa tia mihitsy nitsangatsanganany matoty koa ny aiko indray zao
dia mety ho nidy tamin'nyry ala ambony asinanany riry zareo riry ambony riry Izany ve ozy izy ianao? Eno a kanefa ne tao anatin'io aly io le hoe nisy olona nanjavony izany e izy ve mieritreritra rehefa nafarako mafy nisy koa Gileo mba tsy andeha toerana fakoatran'ny etiako hainao ihany ny tanora sy ny fitiavany andrakandrany andao misy tsika venty andao misy raha mifatahorako aloha dia tena tsy sahiditra amin'io ala mikitroka fa afio mihitsy ahy e efa dia tsy ahoako fa ny zanako moa tiany dia davina ka midira ry aloha atao anaty fiara dia andao eny vetivety nafiry moa izao sy misy sasany alina mahery oana tsy nisy farany taona mangidy ohatrany ty hatramin'izay mivadintsika mba marina moa arety mora ihany koa le fiaranao fa mafy loatra re rahainday le raha matoty mafyma sady mamotaka be io dia nefa nenao mandeha mafy efa mba mandeha mora re sady efa hiditra ny aritsika ihe oy ino no soratra amin'io takelaka moron-dalana io rahafidy le raha matoty rangaty soratra efa matimaty koa izy zany ko andraso aloha ajanoko ny fiara inona hono izany vakana iny tsy azo idirana hono ry Louise tsy azo idirana eno a io ary le fanolazaiko anao toerana mitahiry loza mihitsy io ala nandolo be io matoa misy soratra fampitandremana ohatran'izao ka inona raha aloha natao andro so hiditao ihany ve tsika sa ahoanaozy ianao aloha fa rahafidy tiako ny zanako ka nahamoizako ny aiko aza ny fitadiavana azy tsy ampemitra mihitsy zany ka iza koa ohatra anao zany vonina ho fatoany zanaka ka tsisy asakana ny fitadiavako azy mihitsy karosoa ary ny fiaranao fa samy vonina zany tsika andaso nefa oloma raha matoa jereo tazanao ve aloha ny tazako inona raha ngatsia ohatray misy olona fahafa mijoro io avoandalana io izany no nazaiko anaoko ary tsy mety hitany endrina dia hoe voataratry ny jirony fiarako azy akanjo lava mainty be no anaovany ary ohatrany tsy mitetana nefa mevaefa fahitako azany marina jereo mato azy moteran'ny fiara marina inona mahatonga azany na Louise sady mevaeva manatona ty amintsika mihitsy le olona miakanjo mainty lava be Louise loza fa tsy mahetsika vatako raha matotia tsy mahetsika misy hery ohatry manindry azany ty marina io fa voainy moramora farany fiara tena ny vo oka izay fa za mitomany tsony mamako tsy foky ange miray Julio fo tambozoma zay ny olana dia izy efa maty ny hitako teo fa hoana mihitsy ary nahafaty azy ary izany namono azy le aloka mainty ve dia tsy arako mihitsy fa nazako aza mba variny oay ary efa tonga eto voniny aly tsika afantarako amin'ny fonina andrio le toerana misy voankazo oay to lasa misy trano eo avoany ala ry Julio eny tokoa sady vovy efatranainy be misy riana sy efitra maro no tamin'ny fako boko azy zany dia nakiza daholo zany reo voankazo hitantsika naniry teo ka na tsy misy hita dolo fa io vovosa isany koboky rany so tazany fa misy midiro reta eo anatiny fa dia mba toerakafa ary ty fa tsy le hitantsika tamin'ny voalohany sa izany hipetraka ty avoana ty mety ho mpiambinana nga manale antson'ny olona re garoko forereny dia misy koa miantso hoe polisy nalako tena nolana sady mangatsika be azo aloha ny tena lemma koa ny akanjotsika otsaka ny orana mbola tsy mainy hitako oraka hiditra amin'ny volo dia angatakakaly io fa tena ramaka be mihitsy zany sady mangatsika karaha olon-dratsy no dia ahoana iza malala raha ny olona mipetraka no namona miray ino mampitahoatra nefa dia mifampitady fa bandy mikotana angeny tena tsy samiditra ao azo loka sao dia mpamon'olona ny aoko zao re anaso eto ivelany eto fotsiny ary ohatrany tsy sandry miaso indry za rehefa tsy misy atahorana mombova kaza ela ary ianao fa matahatra raha iny mafotsiny dia miveriny eo tena sahasaha misy Julioka za kosa aloha tsy hiditra raha tsy azoko antoka fa tsy olon-dratsiny ao voazy ny varavaran'izany ary tonga dia mity Julio dia inona zany ny ataoko raha sanatrika misy mamono ao izy izany ty mangovotry ny atsika sy nanoanana asa fotsiny izao ny atsainy dada sy ny iny amin'izao tsy fahatongavako izao avy midira fa tsy misy olona atoriantso avy way mijoro eo tokony ambaravarana Julio dia misy vehivavy mijoro eo an-damosiny
vehivavy lafa volo sady mitsikitsiky be riny kopaka mazava be ao hatran'izany. avy eo mandrosoa fa inona raha mampisalasalandry eo endrefa tamy ahy tsy misy atahorana angamba ao sady mba tsara fanahy kosa ty vehivavy ty raha zao fahitako azy zao ka ao midira rangaha fiprefina fotsiny velany eo indre tsy misy atahorana to eny ho ahy ary nakaiza le tompotrano hitako to fa ndreve mitapy tompotrano izy ako mikoboleo teto nisy vehivavy lava volony jona nge teo arinanao teo tamin'ny anao ny antsoarina teo aiza mbo koza raha misy olona zany atao kia miantsoantsona ny tany izay mipetaka ato mihitsy afa tsy nisy namaly kanefa nisy vehivavy hitako nijoro teo andamosinao teo iza zany nandriatrandreo labizibe isako ny zorotrandreo raha tsy tanan'olona ka oale ty misy rivo tamin'ny fofofofo be any atokotany an'izany de mikatola tampoko faravarana ohatry ny hafahafa be ato zany fa aleoko mivoaka azo leoka oay to nidy be tsy nety vo faravarana andeha ho aiza indrendry izy tsy fahefato trano rabaina alonareo tonga soa tena lalinnazo atsika tany amin'ny tolobe iny raha matoa so ihany aloha fa tonga somatsara ty atranontsika sava tsy fahitako atr'izeny ailako iny nampitahotra tsika tao anaty fiarindra nga fa ono ahy inona tokoa azy iny ny akanjo mainty nanaovany moa nanalona ny lohany sady tsita zay endra fa ny masony mena mivaivainga no hitako teo ka zany indrindra nge nijery an'izay endriny koa fa ny masony mena mampatahotra no hitako ino fa tena fahana ratsy ny ka za koa mba mieritreritra raha zany loisy aiza koa no misy olona mihevaeva rehefa mandeha sady zay tsy misy tare fa aloka mainty sy vo masony mena be fotsiny iny angamba ny lolo na angatra mipetraka ao amin'io alana andolo-be io ao angazany ihany fa tena manana hery hafa mihitsy ny le izy maty avy hatrano moteran'ny fiaratsika no nanatona atsika izy ka zay tsy maha olombelona azy re raha fidy a tena lozako arakaraka ny nanatoniny atsika no sy nahafahantsika ny hetsika fa misy hery hafa mangeza amin'ny vatantsika zany mila tsy nahalope mihitsy azy ako de nivoany ny varavaran'ny fiara ry niaingana kendany tanany saingy nahagaga niantona tsy nahavita nininy izy avy eo azo lazaina hoe niaotra tampoka ny tanany raha nakendanao da nioatanany ary am'izany lava be mahatsiravina ary raha tsy nanakendanao izy de mety ny loarany tamin'ny hoany lava be iny vo masona lozy zany moka fa mampikototra raha matoty so fa nisy zavatra natahorany tao anaty fiara de nanjavina tampoka teo izy ary velona somatsara indray moteran'ny fiaranao avy eo de nasaino nitoditony velona ary tsy niteny mihitsy ianao teny an-dalana oditsika eny fa na ny fanontania koa zany hoe tsy nivalianao koa re ka ono fomba hoana zany ny adivantsika amin'iny fanaratsy iny fa de aleo aloha modiko eny mariny zany fa nody sisa azosika natao saingy mba tiako fantatra kosa nge nampisaraka mateny anao teny an-dalana raha matoty ny alaheloko anjanako rera eny tsapako zany sesika tato anatiko nanampysany ny ady-tsaina maminany zay mety nahazo azy mbola velona be ny zanampisahany viraviray mifanaratsy any asa re raha matoa fa naiza koa zany hoe very fanahy mihitsy am'izao zava-mitrako zao engane ka tsy niditra tao amin'ny andolo-be iantso sy ny namany fa lalaka fa nalehanka marina moa ka ohatra hoe mety mbola mikorana any atrano namany any zareo rehefa avy nitsangatsanganako ohatra zany ahy ovi ny antso navelantsika ikorana na hamonjy alim-pandizana amin'ny andro alina ka zay indrindra mety avoasarika azy satria zavatra tsy fanao ny kosa nge afoko mifahendreny nitsokako iny re ahy tsy antso velivelo no angala disy tsy hera amitsika zany na hoe anao zay ampiady sainatsika ohatrazao raha fidy marina aloha zany zaza eny sy pakatoy ny zanakitsika iny azo sanatria aminy hoe anao zay atestatsika na iza koa azy nge tsy feniko anao fa marera azo mafy mihitsy am'izao fanjavonany zao raha matoty any maraina ihany tsika de tsy maintsy mandray fanapaha-kevitra ny amin'ny fikaroana azy ka vo misasakalina mahely nefa zao fa tsy tena maraina koa de inona no atao raha loisy inona moa fa tsy maintsy miandro ny andro azavako ikaroka zay mety ho finenany gileo aloha tsika de ampandremy manam-pahefana raha tsy mahita azy ahoana koa azy zany hevitra raha matoty zany amin'ny fomba hoana nefa no ahitantsika ny tranony gileo ka mangataka ny adresiny any amin'ny lycée ny raha fity fa esaniko fa nga misy lycée mivoa am'izao vakansy ny krismasy tomba vao zao raha matoty azy tany le gardien le mpiandry raha aoko so mba ao ihany ny proviseur
raha tsy misy olona fa fotoam-pialatsasatry ny mpianatra zao dia ahoana ka dia mampandremana-pahefana avy hatrany ka na hiaraka amintsika na tsy hiaraka amintsika zareo dia hiverina ny analana Andolobe foana tsika e. Za koa aloha mihevitra an'izany da manototia aloha hiverina antsika ny analana Andolobe rehefa atoantoandro fa ny alina manahiranako. Arono mianao laly Julio ohatra le ary tokobondriny anarako tsy voazao nkela no hitako taty Andolobe iantso ny vao hitako androany. Tena vehivavy hafahafa tia miresaka amin'ny Julio ity ka mananendrika be izy aloha e sady tena mbola tanora mety eo amin'ny 5 taona mahery kely eo io raha misy dia misy zaoko. Ary tao tsy miteniteny andry fa mandinika be anary antso misy olana nga zany fa mba te halala ny anaranao fotsiny aka ny anaranay efa fantatrao raha teo moa ye fa niary no anarako ary eto amin'izay nyresaka elahy Julio ka saky anontano azy za hoe ndrirery ve zany mipetraka ato amin'ity vovo ity za rery fa vitokana salan'ny antso dia saingy efa mataholy koa ndray aman-dreniko fa ahoana ny alalanao fa vavitokana ny fihetsika matoetra ndry retsy sady voaingana teo no nikaroka ndry taty ndray aman-drenindry kozy ve dia niresaka tamin'ny dada Sineny ve ianao mazava loatra ka niangaviako akiry zareo mba torianareo aty amiko anio alina sany laingam-ben'le vehivavy ity tsy dada Sineny mihitsy ny amela atory any an-tranon'olona tsy fantatra izany fa tena misaotra andriko saloha nampiatrano anay ato ambovondriry fa ny fa saingy izao mba misy zavatra azo hanina avy ato amin'ireo fa tena raha makabe mihitsy izany zay za ngamba mahandro hanina izany lesy ohatra fa ahoana andao aloha lahy etiko any ambonindrina dia ilazako ny tsambarateloko ary antso izany ahoana le tena fantatro fa tsy matoky mihitsy izy fa velao eo andao aloha sika ho any ambony Julio aleloha za anaraka azy ray misafotsiny fa inona ary ty tena hitako voasariky le vehivavy hafahafa iny Julio aleo koa reny andeha ho any fa hivoaka ny trano moramorako aiza moa le hidim-baravarana teo toka retsaka raha fesina be tsy mety misaka mihitsy angety izany aleo indray izy am-baravarakely hoe ka retsaka raha fesina be koa ty tena tsy mety mivoa mihitsiny izany fa ino ka taondry oay ay ve anao tao an-damosiko tao tsy reko sady tsy hitako ny natongavanaoko mitetika any andositra matsindry io kanefa zamana tena no tafavoaka ato intsony fa ataoko akanjo ny vatandry ninona tsara hoe ataonao akanjo hoe vatako fa iza marina ianao ty tsy raharandry izay momba fa lasindry nitsotra tsy ambony seza lavetsy andriamanitra nisena mibata dia tsonga eto ambony seza lava sahady dia matory mandrakizay fa any vatandry manomboka izao vatona ina tsy fa mihetsika sady atory be apatoriko tsy fo mandrakizay mba hakako ny vatandry rehefa ilaiko fany fa misy inona nomolona be ty mbola mampatorany antsy letsy reraka be hony izy ela koa dia efa tsy mahandry ery ka tena raha makabe zako ndao any ambony fa misy sakafo azomeko an'lahany izao ary antso izany tonga dia natory fa tsy kaly tsy mahinakanina hony izy te atory sady reraka be andao aloha any ambony fa aleo izy atory eo oay le ty tena tsaraka izy amin'ny champagne-ndry zany ary tia lava hoe sakafo narosiko an'lahy tena mbola tsy nahita kaly matsiro tahaka an'izao mihitsy ary tena voko fa mersieky tena tsy laniko tsony reo mariny mela koa dia mahita filazery kozy vre zany vondrivy ahony iantso ary vomafy fa tsy nikaly akory dia natoriko fa le rehefa tia lahy sakafo narosiko fa mbola tsy mivalindry foana le fanontaniako momba ny kaly narosondry teo ka ilahy tsy tiako fa be question be nefa milaza fanaonako mba mihinana aloha dia aveo vao manontany ka efa voky aho zao dia valeo amin'izay raha mifanontaniako
avay ireo kaly be dehibe ireo nefa latabatra tsy nisy ninina nitako tamin'izany niakatra voalohany taty ambony riana taty verina niakatra taty ve la dia gaga hoe feny sakafo be ilay latabatra ka zay mihitsy nge le tsarako e sady ndry koa nikozy tamiko fa hoe ilazana sekret andry fahaizako manokana lesy izany na tonga andreny sakafo reny efa niteny tamin'ilany aho hoe tsy mba mahandro an'ireny e tena ohatrany tsy arako mihitsy fa fahaizandry manokana ahoana ary mashi tsy takatra ny celle-là lesy mahay mashi ahy mbokozy ve ka inona ary ny ty la ataoko ary raha tsy mino ahy lahy e andrasy fa ovaiko reny akanjony lahy reny mbola mandomando ny orana mantsy izy reny zay oile ty e tena mbola tsy nanana kata amin'ilay be tahaka zao mihitsy hatramin'izay ny ainako sady amin'le reveko be mihitsy ty ka mino faizako amin'izay ary ve lahy e sa tsy mino tena miaiky ary fany tena maherindy fa iza loatra ary disipy ty fa sady manja mahay mazienjana be raha zao katako zao aloha nietoka amin'ny réveillon dia tena hitantaha fotsiny mibandy akamarety hiaraka isika amin'ny réveillon raha tiany lahy sa tsy tiany lahy miaraka amiko oay le ty ary tonga dia kobony izany eritreritro izany izany ray aky dia antaniana ary fany fa aizitsika nanao lazy zany amin'ny réveillon any amin'izay toerana tiany lahy lesy meko akanjo mbola milainy ho iny lahy amin'izay kozy ve fany ahoany tena taraky amindry aky iza tena mbokozy taraka ahoana koa e azy mezana kosa rangaha le bandy rehefa mba tara aminareo tena reveko rangaha le tena mbokozy tena tiany lahy ve za sa teterana fotsiny ny lahy io aloha efa hoe kozy vreo azy zany fa tena ti andry azy zany tena mbokozy so dia ataony lahy ohatra amin'ny iray ary za io ko fa ahoana no hitako angena ny lanany lahy miray taty anala taty afako maly avy eo dia vonono lahy izy sao dia hitory any lahy rehefa mody talohan'izay koa dia efa nisy vehivavy nataony lahy an'izay ary antso indray izao no kaseny lahy hoaolana androany saingy tsy tanteraka satria nafeniko ny fiarany lahy oay le ty ary kobony dolo ka izay nataoko tatyko fa nafenindray aiza aloha zany ny vamomanetiko teo andrabainina ange fa tsy anahy ao amin'ny toerany ao ihany lesy izy nataoko tsy hitany masonareo fotsiny voan'ny fanova masiko nareo kosa sangaza mba avoaka kiny sekretatiry fany fa tena blema be raha misy mahakobo tsy ampafantarik'olona ny sekret an'lahy raha ohatra ka mifanaraka tsika tsy olana fa ny fanaraka amin'ny sady efa babiny radioko ndreny foko ay sao ary teno tsara voalohany tsy mahazo mitantara ny sekretako amin'ny olona koa lahy fa hitahiran'izany tsambaratelontsika mandrak'izay vitatsika rangara zay zany dia ny faharoa dia mifankatitsika manomboka izao ka ahoana oe point sabeka izany seria tsy olana nao mpivaha mihitsy azy tsika dia vasy raha vereo matsinareo za kosa tsika nareo sady tsy rainareo solina dia anaritryanao eto satria sara fany any fatako sy fanana tena raharaha tira matotika tsy tatantsika atao atrano ny profeseurany lycée atao hoana no fa lasa nanao vakansany maro atsetra hoana izy ozy ny gardienko sady amin'izay dia hoe ao aorianany tombo avaova miverina naloso tiako eny siany aloha fa mba misy zandava efa dana le fandehibeany hoe anaraka antsika ty kosa ka tena naleoko mihitsy ny antoka ny lasanjo amin'ny fiarandry zareo ireo amin'izay mba samy mitondra fiara na atsika na ro zandary manaraka atsika mbola tsy hay mantsy aneranga azy tena iseho ao any andolo be any eny ka ny andro alina eny nge ny tena taolana makaty fa raha izao efa hitaotao vonanso kosa tsy misy ahina kosa ny fanaratsiko tsy afa manapatra ny heriny amin'ny andro mazava nefa na izany aza tena mitebiteby ny saiko na izanako mbola felinaina ve ny zanantsika sy ireo namany sady inona loatra nanjo azy ihany re dia asa rehefa efa hititra ny alana andolo be tsika izao ary teto indrindra nge le fanaratsy no nanakana antsika maly alina raha fidy eno ary saingy hatramin'izao aloha dia tsy misy manakatsakana antsika mandeha tsara ny fiarana dia mbola be fotaka azy zany lalana zany no ny orana taty ngambako ary misy lalana mitsofoka ohatran'izao ka atao anaty alato ohatra tsy fiara le netiny zilio ve menamena io aloha io eny tokoa io mihitsy le fiarana kany any antso tany an-tranontsika aloha izy
aleo fa ajanoko amin'izay ny fiarako sady efa nijanona kory zareo zandary oziny atsikako. Tena loza fa niditra tato amin'ity alabe ity zany reny zazy reny ary tsy aizany efa rany a. Ary ohatra ny tsy misy olona kory ingeo anaty fiaran'izy leo zany ra Louise e. Fanakaiza ary zareo? Aza miala tao anaty fiara aloha ianao fa iresaka amin'ireo zandary aloha ka andrasinao eo. Eny ary fa miandry anao ato ahy. Ohatran'izao zany ato anaty ala ato. Maintso avokoa izay tazanina fa fahavaratra ny andro. Tena inoko fa toerana tia ny antso aloha izao hoe. Saingy aiza ry zareo tsy misy ao anatin'ny fiara intsony. Mandinika mafy an'ilay fiara ireo zandary sady mifanazava amin-drafidy. Inona ary izany resaka zareo izany? Iny fa nizara tsiroroa ry zandary. Ary ohatry ny andeha hikaro zavatra sady mamahana amin'ny basiny an-tanany avy. Rafidy kosa dia miverina nakatika aleo aloha enona izay lazainy. Gora matotia, tena io mihitsy ilay fiaran'izy io. Zany angeo ahy e. Dia ahoana ozy izy ilay zandary? Ka anao fizanany ato anaty ala hono zareo a. Fa tsika kosa aloha asainy miandry eto e. Ary inona hono ilay zavatra entin'ilay adjudant chef iny? Drone iny karaha matoty kosa. Reka mitondra drone ary zareo e. Efa izanyko. Iny tokoa fa misy ohatry ny fiaramanidina kely miakatra eny anakakabatra. Tena matotiko. Ino no ampitan'ny sary amin'ny ordinateur kely fibaikona azy e. Ary hitan'ny zareo avokoa ny ao anaty ala sy ny manodidina rehetra. Rafidy a. Misy inona indray e. Fa reny resaka etontsika fa reny sady ny roa amin'ireo zandary. Eno a. Ary ino zany batagn'izy rola zany da matotia? Oay, tena fatim-behivavy indrangaty a. Asa hitako any zanako. Mitonino anao fa azy mora taitaitra tahaka an'io Louise a. Tsy fatim-behivavy fa hitanao an'iny olona batainy zareo. Ka mora toro-maso zany le aza. Tena natoro be mihitsy lahy. Tsy nikotabaisiko mihitsy. Bisous aloha chérie a. Oka aloha fa misy tiako antanina kely a. Elahy koa zany. Fa misy inona indray e. Ka efa tamintsika le nirevy alina ho ansaky anontany hoe fa maninona ho any vatany ohatran'ny mangatsika be foana e. Si mbola ho fantatra elahy lesy zany a. Aza maika. Sa mampiova fitaovana lahy navy zany. Tsy mampiova ny fitiavako aky fa aza fady aloha raha ohatran'ny hoe nasorina indray le koziko teo. Ka oroy amin'izay ara tiany lahy e. Oary oale ty mangatsika be molony. Fa maninona ary tisipity mangatsika be foana e. Marary ve sanatry? Tsy marary lesy fa salama tsara. Ohatra ary to fantatry ny foana ho azy zavatra eritreretiko e. Fantatra amin'ny atsipiriany fa sao be vinany ka. Tsy misy be vinany zany fa amin'ny filo zao andro zao. Amin'ny enina ariva. Amin'ny enina ariva hoe? Fa angatsy amin'ny enina maraina? Amin'ny enina ariva ho azao. Ary fantaro fa isaky ny atoandro tsika matory manomboka izao fa tsy amin'ny alina. Fa ola ary fa nya dia ho vitako ve ny vaonora fatoriana ka atandro iray no atory. Izay no mety amiko ka tsy maintsy rahalahy izay. Mbola ho zatra foana elahy lesy aza matahotra. Sura raha fa tena rahako raha izay no revindre. Sangy aloha aloha zara nga anaty trano vamanetiko dia raha pitso aho miretirety amin'reto. Maninona tsara hoe? Fa hoe andeha hody anaty trano vamanetiko fa bediny rabainina nge raha milona be aty e. Efa nalay zandary any keo atoandro ny lesy iny e. Sady efa netranonareo lesy ny fiaranetiny lahy. Fa nga nisy bodika tonga teo. Zandary ihany fa ndray aman-dreny ny antso koa e. Elahy moa natoro be dia tsy naharezy efa tonga avy zareo. Zany ve? Tonga nikaroko anay ve ry zareo? Zany tokoa saingy tsisy ahity ty trano avoany aly ty e. Niza makaty. Fa ahoana tokoa kia. Za sy antso koa mantsy tsy mba nahita an'ity vovony ity nge. Ahatra maintsy voankazo fotsiny kobonay tamin'ny vao tonga teto. Fa ny vamaso avy amin'ny heriko no mahatonga an'izany e. Mba hiarovako an'ity trano ty. Zany hoe tratra maso be tsy mahita zany izay miditra eto voniny ala to. Anika tsy mahita fa tsy ahatra maintsy voankazo. Tsy ny ala maina ny zandary sy ny ray aman-dreny ny antso nikaroko anay raha izany io. Zany mihitsy e. Ny fatiny miray a sy ny fiaranetiny lahy iny izao ny hitany zareo. Dia lasany ihany. Dia tsy nataon'ireny inona very zareo? Efa ampy lesy izay hitany zareo taty izay a. Tsy maintsy alaza manko ny fatiny miray iny raha piorooro izay mbola mikasa hiditra aty. Na izany aza mba aveloako izy hody kely aloha mba tena hijery andrabofo sy rabainina. Tsy tafavoakeo zany elahy mba hikiry ohatry ny inona aza. Efa ny fanarahantsika fa amin'ny réveillon-tsika
hiaraka ho any an-tranonareo kinona indray ka mbola fetin'ny krismasy ange zao ary ambiance be ny any amin'ny tananareo hoe hiaraka amiko le fady aza ny krismasy lahy zany a aza tenena amiko akory ry Julio oay faholaka isery ha zay fotsiny e andraso fetifety aloha fa hidina any ambandrinina iresaka amin'ny antso oay le ty to tsy afa mihetsika tompandrina eno kely ary antsy fa aza lozandrimandinika ny vatandry eo a fahoanako zany soronao hiala amin'ny vatako ezaka miverina aminy fa tsy mety mihitsy ka efa tsy andritsony io vatandry io fa anahy nolazaiko andriny tsy ambarateloko ka eno tsara ary aho za dia efa maty tamin'ny taona 1990 zany hoe za dia efa nafa tsy olombelona ntsony ka mila vatana hidirako mba iririavako tondolon-drehetra ty vatako ty zao tsy anafa le vehivavy atao efa ny aho sendra nitsangatsangana taty iny fa isany tena anaranao ahoana momba tena tiandry ho fantatra dia vilany tena anarako ary ndry io dia hijana ho amby roa mandra-pahafatany vatandry tanteraka sady tsy afaka hiverina amin'ny intsony satria voasaka ny hera zay dia tsy misy azoko fitosoa zany fa very tanteraka mbola afaka miririto ny amby roa rehetra indry izao fa mandehana nitsangatsangana afaka miaona amin'ny havana sy namandria amin'ny alalan'ny nofindry fa rehefa maty kosa io vatandry mitsotra ambony kanape io a satria tsy omeko hoanina dia hidirako ary hiantso no anarako manomboka amin'izay fotoanzay tena tsy faminana tsy matahotra n'Andriamanitra aza mba atao tranoko no hitenenandria zany a satria ndrio kely ndraiky io vatandry io faty aingana dia hidirako fotsy mitenena tsy ilaina mitsikilo anay Julio mbolina tsondry manomboka izao ady Julio toany hoe tsy ahita ny tsy ahare andritsony e indri zay amby roa kely io ve ty no akaiza matory be mihitsy ty raha fity fareraka angamo aiza moa izy ny tsy oreraka e sady vonjena ny asany amin'ny hopitaly atrehana koa ny olana amin'ny anjady amin'ny zanaka na za koa aza mba hiantso torimasy fa sady rera-batana ny reratsaina mba aiza rehanao ry antso ny tsy hitanay mihitsy raha mba fantatro masy ty fahorindreninao neny ny zanako marina zany afaliko mahita anao sombinaiko zako falybe sady misaotra anao tonga ty mitady anay reny fa hoana iantsika retsy miverina nkariko andria ty andolo be mihitsy samilay masaiko ka nanjo vao nijery ny loasay aty a dia indry milalao lolombonikiazo ny tsansako afatria zany ve eny anaka nda ao amin'izay tsika oty fa sasamiandro fosay ny tatanao anatra fanefindrisy fa tsy afaka motsony azy neny a fa ahoana ny tsy afaka mody any atranosotra mbola ketsay fany ao an-trano ny vatako ange fany aiza atranony aiza ao fafako aloha ny rahamasonao dia aza mitomanytsony a dia aza vao ampiko marina ny tianao ambara fa tsy misy trano lehibe fa antitra zay ao voanitsy ry neny a misy trano kanefa izay ange nikaroka anareo tao anala tao fa tsy nahita trano zany tsy hitanareo tokoa satria voamaso be tsy mahita zay miditra ao voanalao ay ve fanambehivavy mpanao magie efa maty tamin'ny taona 1990 ange no mipetraka ao e fanambehivavy mpanao magie tamin'ny taona 1990 izy neny a vatanakizy vavy atao hoe faniano itoerany ary tsy miala akanjo mainty izy sendra tafiditra tao an-trano ny za sy Julio dia misarahany tamin'ny vatako ary zao amboloandresaka aminao zao anatiny fisisa ahoana tsara hoe ry antso asa vao tsara aloha nanjoanao fa tsy azoko hoe eno neny ary ahy e tena lalina indray zany nofinao alina zany raha matotiny a raha azoko tsara dia ao fofoan'ny alana andolo be zany ry antso fa tsy hitatsika
nefa so dia nofo fotsiny ihany zany ka tsy azonona ndraika sarotra aloha mino an'le nofo rafidy izany ko ianao koa dokotera raha teo ka zay voaprofara tsiansa ihany mety inonao fa za kosa tena mino fa misy le trano von'ny ala ary voatanao ny zanatsika dia inona nefa mahazosika tao amin'izany ka iverina ny andolobe aranga navitra ny anjanako Loizy olombelona nofosorange ianao fa tsy tahaka an'izany fanahy vavim-panao azy izany ary noko fa fanahy ratsy izany mitanakerin'ny vatany antso izany dia ny fanahiko koa miatrika azy sady akanjanako amin'ny alalan'ny inona ary amin'ny fomba ahoany miteniteny foana ianao fanahy ratsy sady tena maheriny izy zany azany misy angamba le nanakana sy nampitahotra antsika afaka maly alina tena izy tokoa iny nampitahotra antsika iny saingy tsarofo fa tsy navita nininona tamintsika tao anaty fiara izy na nikasa mono izany aryko inona tokoa re no antony tsy nahavita nininona tamintsika satria ny antony tao anaty fiara nentinao ty lakoraha volafotsy ty ohatray ary tsy hita oengeny nakanao azy ny tao anaty fiarako androany voanykeo maraina talohany nandehananao hiasa re izy ty nalaiko ampiasaiko aloha izy dia averiko aminao ihany fa efa nomeko anao tamin'ny tsingerin-taonanao eny mety sy aninonanao le fanambehivavy raha ampiasainao iny lakoroa iny saingy ahoana nanao votanao an'ny antsa zay amorono saraka amin'ny vatany ary ka fa indrindra ny tena ilaiko mifanampianao raha fidy hoe tsy afaka iona amin'ny amboroany antso mantsy ny vatako ny sady tsy afaka hiady amin'ny faniah ihany koa dia ahoany dia ny amboroako miaraka amin'ity lakoroa ty no anavotako anjanako raha Loizy amin'ny fomba ahoana no ampiasanao ny amboroanao dokotera ianao ary hainao mampatory alalina mba hialan'ny amboroako amin'ny vatako re raha fidy zany hoe atao mizy en coma artificiel ve tsy vitako amin'ny vatoko zany fa alako tsiny kosa raha matotika zanako anefa tsy maintsy avotaka azo mena tsiny raha hitady vahaolana hafy fa inona no ataonao ka hitady dokotera afaka patory alalina na ho karamaiko volabe azy tsy maintsy misy dokotera anaiky ny faniriko anao coma artificiel re mba ataovy sanatria zany Loizy marina moa ampy afotsiny ve anao sa tsy hanampy fa ny anjanantsika ny anao avotako eny ary fa manaiky no ny amin'ny zanakitsika efa io manoloana kaikio ny alana andolobe ka aleo ajanoko eto zany ny fiaratsika zay aleo mihitsy mijanona eto ivelan'ny ala ny fiaranao ka ona raha Loizy amin'ny folo ora maraintsika zao ka vonona amin'izay ve ianao io vonona raha fidy vonona navitra ny anjanako andraso ary andraso atsotako ary ny sezan'ny fiara mipetranao mba atrinao tsara ahoana mety zao zay dia omeo aly lakoroa volafotsy ambozonako raha fidy ofiniko mafy mba tsy saraka amiko tia iny tony manonofy ianao ka tsy saraka aminao izy raha tsy ahafantoka ao aminy ny sainao anindrona raha mpanafody anao amin'izay ve asa ahoana rozy ianao fa mandeha ny fotoana za misanasana fa atovy inao fa tsy dia anakery loatra amiko ny hery mifanahy no ty lakoroa ety atratrako ty sady ny androko moa atondro raha eny ary manindrona anao azao ary ora ihany ny faharetan'ny mise en coma artificiel ataoko anao anomboka tsiatsy avo tena ianao ary afititra anaty toromaso faran'izay lalina misaotra raha fidy satrana dia tafasaraka amin'ny vatako tokoa la izany hoe amboroa zao fa tsy olombeloko ary aleo amin'izay hiditra tao voan'ny ala ato anavitra ny ain'izany misalerisa aho mitoko hoe le tranotranay ny fampiasako ay misy an'izao atsotso matoa za mahita nyity trano ity dia tsy mandaitra amin'ny amboroako maso be tsy mahita anao fanaham-behivavy mpanao mazia tsy mila voaiko akora mivaravarana fa tonga dia tafiditra tonga ty ianao tonga navitra anao ary antso fa ahoana nataonao ny tafiditra ato ianao ka tsy vatako fa ny amboroako zao hitanao zao samy amboroa zany sika dia inona ny atao
io mitsotra miseza lava io fantako nefa voakezan'ireo faniarina eny a tsy afaka miverina mihitsy andraso vetivety fa hofafazako vovoka kely avy aty amin'ity ray ambozonako ty vatanao ay ve mitahiry vovo-javatra ohatra izao milakona volafotsy ohatra ny sitoloany alavany ary azo itehirizany zavatra tsara ao anatiny midira amin'izay ao anaty vatanao fefa vovoka masina izy izao oe fanialy mijoro tampoka voatra mirina eny mandidy anao amin'ny anaran'ny Kristy teraka tao Betlehema tsy anatina akory ianao milaka volafotsy mamono masina zava-mihetsika midiraingana ao anaty voatadriry antso tsy miasa mihitsy mieriko e tafa fiverina vyatako ary neny saingy tsy mahita ny amboroanao sady tsy mandre feonao ay moa efa vatana mandraza zao ahoazy dry e voakaiza amoaty varavaranty amin'izao ianao tsy mahetsika izao e tena misatra be koa ty karetsaka ty marina Julia fonjalesya misampalitapitra Julia misina seria to tsy mahetsika lifa mizatrivotra fotsiny lesy antso io tonga ty amin'ny varavarana omaiky aloza raha misy taranasaritavitra ato trano tsy miasa tsony ny eriko e mahitany ry antso fa tsy misy mivoaka zany ao ay fa maninona natosika mafy a Julien loza fa voako firy Julien zany efa tesika efa voaka ny trano tenako anefa tsy maintsy manondro lako an'ity devoly vavy ty fa raha tsy zany miverina ny eto tsy misy mivoaka zany efa mipatana ambay faty an'lesy fa ela be tena feoan'ny antso marina le reko teo fa aleo tonga dia dakako mafy amin'ity varavarana ty ka fa ina no ato e dada tonga koa dada ty mahina lesy varavarana io Julien eto makany ambony aingana azafady ry Julien ny zanako tsy maintsy alaiko fa ny vehivavy lavonjena ndao andevy antso andao zany zanako zany avita kely ainy ianao dia avy bapeko aingany ainginy ianao varavarana io Julien anareny andeha any tsy io dia anaraka nefa ianao Julien tanaraka anareo mipaha famanelongelona ny fahasambarako fotsiny fanakatoko ty varavarana fa miakatra ny ambony amin'izay seria ianao tsara mivovoka nafafonao iny e avy aloha manangak'izay ny firenanao ato le bifoly fa inona mahazo bifany enaka ny ambony lesy fa mandeha mivatako aingany lahy e tena misy lanjany any rehefa bataina ao dia mato reto mbo mifandrina eto aloha misaotra lesy misaotra nyla fa maninona ny nanjary kilena be tahako zao ndry fany le masoandro tafiditra teo ambarafarana le tsy nitsozakako sady nitondra zava-mahery mampalemilemy anazy zay nyreny antso ay ve ka tonga teo koa mibofony ray antso e ary tsy koboko mihitsy nge zany e ny amboroany tonga teo dia tsy hita ny lany fisiniko tena zay indray mitsarako ohatra hoay le ty e fa ahoana koa ty tariany mesimba tsy kelikely ty ry seria nisy vovon-javatra nafafindreny antso tamiko teo dia tena tozakako e raha koboko meloko kosa aloha zany dia tsy nataoko vita mora mihitsy e fa tena ahoana ky ty endrikendriky indry ohatra memitsoniky ty marary alesy hoay le ty e mivadika eo rera nge zany tavana izy zany ry fany ay e mialamiko tsy kelikely lesy ny vatako fa ahoana koa zany nidila tsara velo ny varavarana tao ambandriany e nakatoko fotsiny fa tsy nidiko aloha e za koa moa mankibatan-driaka tiako ka idinany eny lazaiko tamin'lahy e fa tsy hoe akatina fotsiny ndany idio aingana aloha fa irehetra ty trano ty raha misy taramasoandro tafifitrera ela eo lasa nidiko rany e hoay le ty e efa nindrehatra nefitra ato ambany ato tena grave marina fa ilazany aingana aloha fany ory fany ohatray fa viandrotra faizako ianao ambony fandrina eo raha ihany lesy ty Julien ifanya malalalahy malalako taizako anao raha bofo fa za mitapitapy eo kanefa ny edy za ihany fanyany nitiaviny lahy anekelahy ho vatiny lako azy
fa iza mariny ianao e izy ianao avadibady io ny anarako hoe fany de ho fantatry raha vadibady ka ny anaranao hoe fany a de ahoana mo fany a zany hoe fanahy tena fanahy marina ve anao fa tsy olona e mbola zalahy e de vilany tena anarako fa tsy fany avy de vila hoe eno satria mirehitra noho ny tandrevaka elandrako sady efa nalaiko vadiko ena de hoentiko manaraka ny fanalahy ihany nefa no afaka miaraka amiko voatrery ho tapesiko ny alahy de ovonao ve ovonao fomba ahoana ongotako miala mipatana fotsiny loalahy de vity toliva mainty be tarianao sady menamela be masonao tananao ko lavo be mampatahotra Wai, jereny dada angefa misy afisetroka mainty be manakatra ny lanitra ry avoan'ny ala e. Entiko manaka ka marehatra angamba le trano vovoan'ny alako. Soa ihany tsika fa efa tsy tao intsony sady efa ato anaty fiarako. Mampalahelo ry dada fa maty eo zay Julio e. Na nentiny devilana anaraka azy. Devila iza koa izany de amiko. Le fanambehivavy ratsy mipetraka tao amin'ny trano avoan'ny ala e. Nalazainy tamiko daholo mantsy tsy ambaratelony. Ka devoly mihitsy ange zany no natao e. Devila zany mantsy de mety avy amin'ny teny hoe devil amin'ny teny anglisy zany. Na diable amin'ny teny frantsay zany hoe démon zay anako. Ka zany mihitsy ry dada. Oay. Inona? Io fa miratra moramora masony jerevy nge. Entiko anaka. Niverina ny ambohoany ary mahatsiaro teny izy any Neny. Andray. Faly be aho mahita neny. Neny malalako. Tiako indrindra. Faly mahita anao sombinaiko. Afitra ny zanako. Miaraba sy mideran'ny hafanampinao ara matotia. Faly toy ny saiko mahita anareo vady aman-janako tafahoana indray. Afahono ahy. Vovon-javatra ino zany tao anatin'ny olona akoravora fotsy zany. Vovon-tanin'ny Betlehema rafity a. Vovon-tanin'ny Betlehema? Eno a. Fanomezana tamin'ilay mopera namako nanao fivainy anina masina tamin'ny Betlehema angety ilako avola fotsy ty e. Ay ve. Lazainy tamiko fa vovon-tany masina no ao anatiny satria nalainy tao amin'ny tranonombona aterahan'i Kristy mihitsy. Nisy asa fanavoazana le toerana manko tamin'izany dia nanararoatra hono izy nakasombo tany tao amin'ilay izy zany. Ay ve. Soa fa nanaraka ny amboanao ary toy nisy le lakoravola fotsy ny tao anatiny. Taka nofo zany kanefa tena nisy e. Fa finoan'Andriamanitra ny zava-dehibe rangaha. Sangy tsy naposiko le fahatongavanao tampoka namonjy anay. Louise, nitepitepy loatra ny saiko sao maninona reo dia naleoko nanampy anareo koa. Sady efa lefoko ny maso be tsy mahita ny devila dia hita ny dada rehetrany e. Misaotra betsaka ry dada nanavitra anay a. Anga devila fa tsy fany ihany tena anaran'izy iny e. Endriny eny a. Fandao amin'izay aloha tsika ho dia hanao fety any an-trano ka. Eny re anako, otintsika hanao fety ny farany taona sy taom-baovao mahafinaritsika telo mianaka. Tontolon'ny tantara. Tantara nosoratan'i Axel, nolalaoviny Rakoto, Faly, Sinez. Miaraka amin'ny mirana Madagasikara, Antsaravaka ary Mirafo. Nandray feo Afatra Andrinarivo. nandrindra ny lafiny teknika Dita Montero. Nanatotosy Jiady.